Ny zavatra tiako tenena dia zao, rehefa misy ny situation ohatran'io aza manao réaction à chaud hozy ny vazaha, mila analysena tsara le zavatra zay nahatonga mbola tsy namaly ny message ny fanontaniana na ropanao gazety zany misy mikasika ny Assemblée nationale. Nisy nandefa taty amiko message mihitsy hoe tsy fantatra ny fisian'ny olo io, nanao signature blanc zahay, de gaga ny tena olom-boafidy ire nareo ao misolombavambahoaka ao hoe de fomba ahoana nanaovanareo taratasy signature tsy fantatrareo koa le olona onomena. Zay le pratika ve, zay foana ve le zavatra atao. Efa teneniko foana io hoe ary efa naveriko tsy ny système misy nanova système tsika nahoana zay ny olana fa le olombelona mihitsy io rafitra o vao zato manarivo o vao na ino io fa raha vao olombelona mihitsy ny tsy miova de eo tsika le problème, eo le olana tsika eo amle olombelona tsy miova. Lazay na fa avy any am GNZ io, GNZ iza fantatro ny discussion ny javanisy fifamalina tao amin'ny lampa-panjakana taorina niny fanendrena premier ministre fantatro zany ary tonga ty apoditsofoko zany ary manana preuve am'izany fifamalina tao amin'ny député sasantsasany vitsy anisa niaraka tamin'ny GNZ niakatra ny feo tao am'izany lampa-panjakana zany. Eto koa de miteny tena aza disona fanantenana reny vahoaka malagasy nataony fomba rehetra mba hitondrasana zany fiovana sy fanovana zany. Ina le fiovana hitatsika am'izao? Betsaka ny manao miteny hoe aleo aloha izy hiasa de ho hita eo tsaraina. Re tompoko alohany amboly vary ve anao tsy fantatra hoe ty tanimbary ty ne mamokatra na tsy mamokatra sa tany maina be zao de hoe aleo aloha amboleny ty vary ty de ho hita eo ny vokany avy eo na androso izy na tsy androso. Sady very fotoana ianao mamboly an'le vary no le taninao koa kapakapainao mety ho very. Ohatr'izay koa ty zavatra ty ny gouvernement tsy andrakandrana hoe aleo aloha ho hita eo ao anatin'ny 2 volana telo volana efa misy fiovana. Ozy ny député anankiray tao amin'ny assemblée atao amin'ny lampa-panjakana tao raha niresaka tao amin'ny GNZ. Raha ny vaovao izay nivoaka hatramin'ny omaly anisan'ny mafana eto amin'ny firenena dia ny fahazahoana Premier Ministre vaovao Andriamatoa Hery Tsalama Rajaonarivelo no Premier Ministre vaovao no tendreny ny filoham-panjakana Colonel Michael Randrianirina. Antony maro no nisafidianana azy, ny vahaizany mazava ho azy ary ihany koa ny fifandraisana ary ny traikefa ananany hoatrany ny fampitam-baovao. Itsakilan'izay ny fokotany manao toivaka ny fanesorana Rosia fokotany napetraky Raolodina eny amin'ny boribory-tany fahadimy. Raha ny vaovao nitsangaina tao amin'ny toprogioro amin'ny Zadebokavalo sy ny Titanindrazana tahaka ny arety fimarary amin'ny andro irinina ka esorona mamety azy satria dia tonga ny vahoaka nilaza fa niala ireo izay napetraky Raolodina nilaza reto konina fa manao afera maloto daholo ireo ka tsy maintsy hongotana. Hitahina raha zaviny zao ihany koa dia manao ny fanehoan-kevitra io marain'io hatramin'ny omaly ihany koa raha tao amin'ny Titanindrazana ary nilaza tao amin'ny pejiny satria raha sahombona maro havana ihany koa tsy njaraiky ombonana ny Tanindrazana samy manana ny diditsy andraikitra ka laza izy fa maro isika nitaitra sy mitaintaina manoloana ny lasan'ny Premier Ministre vaovao. Aza diny fa manatanteraka ny asan'ny gouvernement fa tsy izy no mitondra ny vina ary azo vaina foana rehefa tsy mahomy mbola handrafitra ny gouvernement miaraka ary zareo ka ho hitantsika eo ny fiatraikany sy ny zavatra hoentiny anatin'izany andao omena fotoana izy hiasa ametraka ny mangarahara manomboka eo amin'ny fitsarana ka hatrany amin'ny volam-panjakana sy ny fifidianana sy ny sisa maro hafa aza kivy ambony ihany fa mino sy manatanteraka fa isika eto dia mahalala tsara ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ary amaranantsika ny dia atao maso maraina itya dia ny vaovao
ao la frantsao miditra amponja anio Nicolas Sarkozy anio talata maraina no hiditra amponja ny folo frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy rehefa no sazy ny fitsarana igadra 5 taona ka miditra amponja fonjomaika na dia nampiakatra ny fitsarana ambony azy izy no raisiny folo Emmanuel Macron izy mialoha izany noho izany fidirana amponja izany ho mariky ny fifanohana ny samy mpitondra tsy aivina fa voaheloka tamin'ny raharan fandraisana vola avy amin'ny folo libianina Muammar Kadhafi izy hoentina nanaovana fampielezan-kevitra tamin'ny 7 arivo raha izao vaovao izao dia atao ihany koa ny maradana ny tompo maso aloha amin'ity maraina ity fa mbola maro ireo vaovao izay anisany hoe mahaliana sy andrasan'ny be somary ihany koa rehefa avy eo ka hoentina aminao zany rehefa tapitra ny tompo maso efa eto ihany koa ny ampanao gazety namana sokiray aman-dreny fandribona amin'izany arak'izay dia mamerina ihany koa ny fiarabana averina satria tahaka ny fikinalina hoy ny toro malagasy ka aloha mihoatra to'izay latsaka ankady eo zoko brito angamba tsy bana intsona satria maro ary ny olo ihany koa efa todina te-andreny antsika fa avy-maika ilaza manaona inona vaovao eny ary miaraba ny Dania dia miaraba ny samy tsy amin'ny lafiny teknika miaraba ny piano koa izay manaraka antsika amin'ny toerana rehetra mafana mandray izany na eto toerana io na ny ampitan-dranomasina ny mampifandray antsika amin'ny alalan'ny tony teknôlôjia vaovao itony ny vaovao mafana moa zany tao anatin'izay ataontsika 12 zay dia ny fanendrena ilay premier ministre vaovao herinandro tao aorian'ny nametrahana ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny république na ny président de la refondation de la république de Madagascar herinandro taoriana moa zany dia nisy n'le fanapahana ny raisiny teo anivony fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zany tamin'ny heriny androany betsaka ny resaka fanandehatra nomaly tao aorian'ny fanendreny iny fa zavatra vitsivitsy angamba no ataontsika hoe anaovana fanamariana eto fanamariana toninina moa zany ao anatin'ilay ataontsika hoe ny alina nitondra fisainana dia ao anatin'ny ataontsika hoe fahatonina tanteraka no hitondrantsika karazana famakafakana foy fantatray fa anana zay ho ambara ihany koa nareo amin'ny fotoana izay anokafana ny antso fa taridresaka ihany no atao amin'ity fiandohana ity ny zavatra resana angamba dia hoe tamin'ny endrika ny sehoany sy ny zavatra voalaza teny amin'ny lapa-panjakana teny iavoloa tamin'ny omaly to amin'ny endrika ny sehoany zany dia teo anatrehan'ireo soloavim-bahoaka no nanaovana ny fampahafantarana sy ny filazana ny didim-panjakana fanendrena ny prime ministre vaovao izany dia nisy ny fialoavana lahateny foy izay nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny république ny colonel Michael Randénirina zany tao anatin'izany lahateny foy zany hoe karazana mot na hoe discours d'introduction dia misy teny vitsivitsy tsongaina teny voalohany nresahany zany akoatra ny karazana hoe fombafomba fanao amin'ny fiarabana sy ny sisa dia ny hoe ity no prime ministre voalohany ao anatin'izao fanavaozana ny république izao tsara aloha manam-pian'izay ity ny prime ministre voalohany zany hoe mbola mety isy faharoa ve zany mbola mety fahatelony ve zany petraka eo eny tsy maintsy ataontsika tsipika mazavy eny faharoa nazava ihany koa izy tamin'ny ankapobeny fa teknisianina io manana traikefa io ary manana fahaizana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena tsy maintsy spihana ihany koa zay ataontsika hoe teny fanolorana zay nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny république ny colonel Michael zay tamin'ny fampahafantarana sy ny fanendrena an'ilay prime ministre ampina ihany satria anarana mety tsy hoe vaovao fa mety tsy teny mbola nahazatra ny maro Ndiara Jonarvelo azafy salama zany zay le prime ministre vaovao mbola misy anarana hafa moa zany fanampiny fareo aloha zany no atao antsika hoe amora ny fifandraisana kipihana ihany zay aty ampiandohana prime ministre voalohany teknisianina manana traikefa indrindra zany eo amin'ny lafin'ny fifandraisana iraisam-pirenena
ina mety ho fanampiny amin'le ataontsika hoe zavatra nitranga teo amin'ny endrika ny segony araka nambarantsika teo dia hoe teo anatrehan'ny solombavambahoaka nanaovana izany nanipika ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika fa nanaraka ny voalazany lalam-panorenana dia ninny fa 750 ao anatin'ny lalam-panorenana ny fanendrena ny premier ministre zany hoe mbola ao anatin'ny cadre constitutionnel tsara zany aloha ny zavatra rehetra mandeha hatreto ino moa voalazany eo andininy 750 dia ny hoe ny antoko manana ny maronisy na ny vondrony ny antoko manana ny maronisy eo niviny anteny marim-pirenena no manao ny tolotra anarana amin'ny filoha amin'ny repoblika amin'izay ho prime ministre ny antoko na ny vondrona toko efa nisy ny zavatra nitranga raha ny fifidianana farany dia ny iromara ny maronisy tao anatin'ny zavatra nitranga teny amin'ny arabe nanomboka tamin'ny 7 ny volana tao izay nitarika amin'ny fanovana ny filohan'ny anteny marim-pirenena dia efa nitsombadika zay satria raika amin'ny 30 130 sur 131 no nametraka ny filohan'ny anteny marim-vaovao zay avy amin'ny fanoerana avy amin'ny vondrana firaisakina tsara ihany koa manapaka zay manahoana zany ny zavatra mitrangany amin'ny assemblée nationale dia efa niovy zay ataontsika hoe fandehan'ny maronisy zay raha ny tokony izy zany dia hoe zay nivoaka tany amin'ny fifidianana farana na fifidianana solombavambahoaka ny namaritra an'izany eo ary mety nisy ny resaka nandeha taminatin'le hoe nanteoniviny iromara tamin'ny alalan'ny Ramatoa Michel Marie Michel zany zay ministre ny fanabeazam-pirenena teo aloha dia nanaovana hoe raha ohatra ka prime ministre ny fanendrena unilatéral tsy nivoaka tao anatin'ny fifampidiniana dia iveriny fa hiteraka tsy fitoniana amin'ny lafiny politika sy sosialy indrina fa nitoekarena nanao ranty an'izany izy tao amin'ny Facebook ny alohan'le fanany faro nisy ihany koa solombavambahoaka sasany milaza tsy nalala tsy nisy nidinika melo ny amin'izay prime ministre eo anisan'izany ny solombavambahoaka ny Arivomamo nya i Antoine Redzerson zany zavatra nitranga zay fa ny fotoana araka nambara teo dia mandeha mba hafahana mijery hoe maka izy tsika ny fanendrena prime ministre dia raha ny zavatra nitranga tamin'ny 7 oktobra rehefa nanao prise de responsabilité ka nanao fanambarana teo amin'ny lapam-panjakana teo Ambotsoroatra ny conseil militaire nitarihan'ny colonel Michael dia ny arivan'iny ihany na hoe hatramin'ny rapitso dia tokony fantatra zay prime ministre zay herinandro taorianan'iny nefa vao nivoaka ny anaran'ilay prime ministre zany hoe zavatra nitranga rehetrarehetra zany dia ny asa tao ambadika tao ino zay asa zay tsy maintsy namaty ro inona ny enjeu manahoana ny contexte inona ny zavatra maro zany zavatra na inona ny zavatra mitranga tena kianja ny fitakina avy amin'ireo karazana ankolafo samihafa na ny tanora eo na ny mpandraharaha eo firaisamonim-pirenena eo na ny mpanao politika eo tsisy ny azo navahana tao anatin'izay fotoana ary zay nahatonga an'le hoe herinandro tao aorian'ny 7 ny volana oktobra zay vao voatendra ilay prime ministre iny zany no mivoaka tao tao nelanelany tao dia efa nisy nametraka hoe namaromaritra hoe zao ny profil zao niny anisan'ny nanezakezaka ary namaritra n'izany reo atao hoe tanora tao anatin'le Gen Z dia nametraka profil ohatran'ny ahoana misitasitaka ampanao politika aloha mba ho teknisiana ala ohatra zao zany hoe izany rehetrarehetra zany dia nametraka nanoritra karazana boulevard zany mandeha amin'ny hoe teknisiana mpandraharaha raha io fivokany io satria zay zany lizy hoe misitaka ampanao politika efa namoaka blacklist mihitsy moa zany zareo tao anatin'lizy ireto dia tsy tokony andray toerana zany tsy lao zany zay tsisy diso fanantenana tsy araky ny eritreretana fa io na kristiara natao prime ministre teo tsy maintsy menimenina ny demony tsy maintsy menimenina ny antikrist hoe tsy zao io tsy zao io aloha zany no mivoaka tao raha mombamomba an'le olona tsy resana betsaka satria efa samy mba mafatapatatra an'izany dolo samy namoaka an'izany dossier etseretsetra fa nzao zany ny zavatra mba afaka ifampizarana aloha ry Dany ny amin'ny hoe miaramila satria izay aloha zany no eo misy le conseil militaire zay tarihan'ny PRRM na ny président de la fondation de la République de Madagascar ny colonel Michael zany dia manana ny atao hoe renseignement tsy mitovy amin'ny olona rehetra io fa ny miaramila dia isan'ny atao hoe enjana be amin'izany atao hoe fahazahoam-baovao ny atao tam-baovao
raha izay faharoa manana ihany koa ny ataontsika hoe capacité d'analyse ny situation, ny analyse na situation mba ahafahany mandray fanapa-kevitra satria tsy vitana izy dimy rahalay ao anatin'ilay conseil militaire zay tarehan'ny président de la fondation de la république fa manana izy ny atao hoe karazany hoe conseiller ao nany ilazantsika azy hoe alia ngamby zany na ohatran'izany anisan'izany ry colonel Patrick reny mamonjy tsy lavitra eo ihany koa ry général Lilisson raha jerena fotsiny reo olona reo dia olona zay azo lazaina fa frustré isany satria betsaka moa zany aloko ny tatsy voatontonina hoany analan'ilay mpandraraha atao hoe mamyravatomanga olona akaiky azy olona akaiky naina ndre tsy toainy etretretra sady jerena tokoa ny mbola resantsika eo za rehefa avy eo dia hiteteny tokoa ny anaran'ity prime ministre vaovao ty zao zany le zavatra mitranga hoe conscient tsara any zavatra misy hoe ity zany hoe ny homme de la situation amin'ny conjoncture amin'le contexte azadiny fa fanametraka balizy mazava tsara ny tena kianja ny amin'ny hoe justice alohan'izany rehetrarehetra zany hoe rupture amin'ny passé justice transparence dia zay zany le mandeha makany amin'ny hoe andeha amin'le resaka développement fa atao nelanelany tao raha naheno ny discours zay tsy lava resaka zay ihany koa moa zany nisany hoe ahafantarana ny hoe ny miaramila dia tsy be resaka fa fohy ary manandanja mba tsy lazany hoe enjana ao anatina esprit-na fihavanana ao anatin'ny fanomezan-tanana no ahafahana manorina dia eo zany lizy hoe ahoana anova sa tsy anova fa ohatran'ny manao randra-tarihany izy zany dia eo zany tsy maintsy resahana satria mpandraraha le olona avy any amin'ny secteur privé le olona inona ny enjeu amin'izao fotoan'izao dia mbola eo alohany hoe ny reconnaissance internationale ahoana no amerenana sy anamafisana indray ny fitokisan'ny fiarahamon'ny pirenena ray ny CTRS pirenena any Madagasikara misakasa misy moa zany dia hoe ny eo anivon'ny Union africaine ny anivon'ny ONU zany a dia ny condamné an'le zavatra nitranga eto Madagasikara dia tsy maintsy mbola ezaka be zany ny amin'izay asa zay a ary mety zay zany eo anatin'le profilany hoe manany raika efa eo anatin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ilay premier ministre vo eo faharoa tao anatin'ny sary teo amin'ny endrika ny sehoany sambany raha ny fahatadidiako tao anatin'ny te république avaivatra ity no nisy fanendrena prime ministre ka vory-lanina teo avokoa nisy olom-bavim-bahoaka avy ao anatin'ny frehana rehetra misy eo anivon'ny anteny miram-pirenena satria raha nisy teo aloha amin'ny fampiarana n'le andininy faefatra amby dimapolo dia niry mara irery ihany no niatrika sy nanao ny fanolorana ny anarana zany prime ministre zany fa tamin'ny omaly dia teo avokoa ireo solom-bavim-bahoaka avy amin'ny frehana rehetra na tsy miakiny eo na ny firaisakiny eo avy amin'ny fanoerana zany indrindra moa fa avy amin'ny irimara teo ary nareo tsika hoe irimara iringiriny zay vao resaka be koa tao anatin'indray ny ataontsika hoe esy-bahoaka reny ao anatin'le hoe nanohitra izany dia tazana teny avoloha ina dikan'izany mety ho fohy ny fotoanantsika eto riresahana fa hitondra fanazavana amin'ny antonantony mahatonga an'izany efa nresaka ihany ny filohan'ny anteny miram-pirenena ngasy itendrarena solony aiko efa nitondra fanazavana ihany koa ireo solom-bavahoaka sasany avy amin'ny fanoerana amin'ny antonantony safidy anty prime ministre vaovao ty dia andeha tsy moramora eo ihany zany mikasika an'le izy ho fanarenana an'le ataontsika hoe ny amin'ny azahoana iverenan'le fitokisan'ny CTRS-pirenena mba hahafahana mahazo manohy ny famitsim-bola satria na tiana na tsy tiana dia nyteti-bola mpanjakana zany amin'ny edy budgétaire zay miantoka amin'ny fampandehanandraraha amin'ny ankapobeny dia mbola vola avy any ivelany aloha na tiana na tsy tiana tsy mbola afaka miala amin'izany aloha tsika zay amintsika amin'ny teny zao isan'ny andraiki tao sahan'ity olona ty zany faharoa eo ihany koa ny amin'ny lafin'ny fanarenana ny toe-karena zay tsy mbola mora ihany koa zany satria tena latsaka akady ho vitany sa tsy ho vitany zany eo tsika mahita izy satria ny lalam-panorenana dia milaza mazava fa tsy ny prime ministre kory ny mametraka na mamaritra miarete ny constitution dia milaza mazava an'izany io constitution nanendrena azy io na ny
filohan'ny republika ny fanarenana ny republika izay nanao fianianana tamin'io nanona ny andrenan'ilay premier ministre dia milavy mazava ny amin'ny andininy fa 120 any sy ny manaraka eo fa ny filoham-pirenena no mamaritra ny atao politika akapobean'ny fanjakana politique générale de l'État ary iny no taterahan'ny gouvernement zay tarihan'ny prime ministre izany politique générale izany hoe ity prime ministre ity zany no hoana tateraka an'izay politika akapobean'ny fanjakana zay inona le politika akapobe eo tsika no ahita hoe tena mamaly eo zany liverena mamaly an'ilay zavatra tena kianja tao anatin'ilay tolombaoka nandritra ny efatrerinandro zay ve io politika akapobe efa nanorisoritra ihany ny PRRM ny amin'ny hoe iopana kokoa amin'ny social fotoanandiniana ny teti-bola-panjakana moa zao manomboka amin'ny tian'io tirany voalazany lalam-panorenana zany hoe ny talata fahatelo 3e mardi du mois d'octobre ny février ny antenne-miera rotota zay niompana be dia be amin'ny fandiniana ny teti-bola-panjakana mazava loatra fa dia manana didy sy andraikitra amin'izany ty prime ministre vaovao ty tsy maintsy ho andiaingana zany raha ny fahazoana azy sy ny fahitana azy ny fanendrenan'ireo mpikambana ao anivan'ny gouvernement zay ahitondra an'izany voalohany indrindra tsy maintsy hanolotra izy aloha le politika akapobeany izany dia taterahana ao anatin'ny ray volana ao arin'ny nanendrena an'le prime ministre zany hoe ao anatin'ilay tsy hoe miany ray volana fa ao anatin'izay période na mois zay no anao tanterahana ny fanolorana an'io PGE io eo anivin'ny parlement anteny miara-pirenena zany i PGE io zany no andeha aloha vita ny PGE dia andeha ny budget ny budget zay mifanaraka amin'io zany ao anatin'le zany rehetrarehetra zany ary azo atsaina ihany hoe ny safidy an'ity olona ty dia misy an'le hoe zay ny enjeu économique manana problème financier koa zany tsika raha mifahafantarana an'izao ny trésorier ny trésorerie zany ny fanjakana dia mety sahirana amin'izao fotoan'izao ary mety zany daholo mahatonga an'io ka ahoana ary ny ao amin'le aya maro zany dia ahoana izy ty zany manao randra-tariany ty zavatra ty ny ahy zany dia tsorika azahoana sara tsaina azy satria tsy maintsy le fotoana moa tsy azo efalaparana be ao anatin'le izy raha mifahitana an'io dia hoe hoariko amin'ny zavatra mitrango eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny mpifoka sigara ny sigara dia loza amina tamy satria miteraka homamiadana cancer rehefa hiala sigara ny olona mpifoka sigara dia progressif raha miray mifoka ray pakely izy ao anatin'ny ray andro ray paquet dia mety miaina tsasa-paquet dia mety miaina tizy ary me zay vao tsisy tsony zany hoe progressif le izy raha ao anatina hoe ho tsabona zany zay le mahatonga an'le hoe anao rupture en passé sa anao continuité eo zany le manesan'le aya verenana ihany le izy rytoko raha fahalamanana sady miarabanao ny amin'ny hoe mahafantatra tsara ny zavatra miandry azy le prime ministre matona anaiky an'io toerany ao faharo ny mpitarika na ny conseil militaire dia tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny république dia mahafantatra sy maheno ihany keo reo zavatra tinaky ny olona tao anatin'ireny netsy-bahoaka ireny tokony ifamenireo ary dia ho tsaraina satria dia ny constitution dia manome fahefana ny antenne-miera anao motion de censure raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'izany ny zavatra ho tanterahan'le gouvernement ny gouvernement ihany koa dia omeny lalam-panorenana fahefana anao an'le hoe vote de confiance na motion de confiance atolotra ny eny amin'ny antenne-miera raha tena manana etika izy hoe tena mbola ao anatin'ny lalana izorina ve tompoko zao zavatra ataona izao ary mbola atokisana ve izy ay anoa ny fanatanterahana ny PGE zay narosin'ny filohan'ny fanarenana ny république dia zavatra anankiroa zany no fameno disposition constitutionnelle zany eo tsika mahita izy zany ao anatin'le izy hoe ny diteny zany hoe nareo ve zany plutôt dia ohatran'izao sy ny ohatran'izao zay le hoe anangana ny andrafitra an'olotra sy anangana le gouvernement ny membre ny gouvernement hiaraka amin'izy ny logika an'le gouvernement zany dia ho vitsy ny isany tsy ho maro ny antony ny filohan'ny PRRM ny filohan'ny fanavaozana ny république dia efa nilaza fa iroso any hoe politique d'austérité zany ny mitsitsy tsy robaroba amin'ny fandehan'ny vola-panjakana ranolotsika zay zany raha tena mitazo ny teniny izy satria miaramila no miteny dia tsy ho maro ny poste ministériel eo fa ho vitsy
ary vitsy anomana n'inona raha ny tokony ho izy zany de eo ny concertation anomoka coronogramme izy hoe anao an'izao tsika concertation nationale anao tsika ao anatin'le concertation nationale tsy haiko zay itenenana azy moa fa ambasena tonga ato ambavaka le concertation ivo koa zany hoe lalam-panorenana inona no anorenana andreo rafi-panjakana ahoana ny momba ny fifidianana zay ho avy satria ifarana ao anatina fifidianana ity titeza mety ity zay zany liza raha ohatra ka jerena ka ny asa zany zao anangana ny gouvernement ny prime ministre sy ny filohan'ny républicain filohan'ny fanavozana ny république fa ny force vive kosa de tokony hiasa zany ao anatin'le hoe eny ary miasa nareo fa zay ketiko de fa hanao arofanina zay zany le arofanina fa sady handrafitra ny am'izay zavatra hanorenana n'ilay tay tena Madagasikara mandeha am'le risahana tary hoe ady amin'ny kolikoly mifangararana ny tsy fanelikiliana ady amin'ny fanaovana pimamby sy ny sisa de tokony ho taratra zay ny zavatra ho avy eo zany hoe tsisy fotoana tokony ho very fa miasa ny ivelany eo angoatan'ny gouvernement mandrafitra efa manao ny fakakevitra maro samihafa moa zany eo anivon'ny FFKM fa handrafitra an'izany hoe inona ny lalam-panorenana hitonana sy mety amin'ity firenena ity efa misy mivoy moa zao ny amin'ny hoe fédéralisme fa misy mivoy ihany koa ny amin'ny hoe décentralisation effective omena vahana kokoa ny any amin'ny fatra collectivité amin'ny vola mba hahafahany manao tanteraka ny zavatra mety sy fampandrosoana sy ilainy any amin'ny faritra zay zany zao no mety andeo ka élection constitutionnelle na référendum inona le mety tsy oui ou non fa mety projet misy ihany koa efa manao hoe alao koa fa tsy mijanona am'izany fédéralisme sy ny ataontsika hoe état unitaire sy ny amin'ny resaka hoe décentralisation zany fa misy ihany koa le hoe mba hanao hiverina amin'ny fanjakana fahampanjaka mandeha zany adihevitra zany meo ihany koa ny amin'ny hoe ny amin'ny mijeriny maha-olona kokoa sy ny tontolo iainana hitatsika eo zany ny fivoarana fotoana zao iketrehana sy andresena lahatra dina hevitra sy andrafetana an'izany fa tsy tokony ho lany andro amina zavatra tsy ampahombona vao mainka ampisarasaraka isika ndao raisina amin'ny fomba miabo na amin'ny fijery miabo zay le fanendreny zay ao anatin'le izy araky nanaovantsika fampidirana teo nilaza ny filohan'ny fanavozana ny république fa ity ny prime ministre voalohany mety isy faharoa ve mety isy fahatelo ve eo zany re faharoa ny teknisiana manana traikefa indrindra amin'ny resaka fifandraisana resam-pirenena tokony ho fahombiazana no ateraka zany satria misy ny enjeu ao anatin'le hoe eo amin'ny resaka reconnaissance internationale eo ihany koa ny amin'le hoe ahoana ny amin'ny lafiny finance publique satria na ny filohan'ny fanavozana io dia manana ny traikefa ao amin'ny lafiny ataontsika hoe gestion publique satria efa chef de région io taloha mazava tsara mahafantatra ny amin'ny fandehan'ny fitantanana ny raharaha mpanjakana amin'ny akapobeany ataontsika fampidirana zay ry tokony raha falamanana dia ho raisika eo ny piaino rehefa avy eo ary nyity faingo ity